Manina ny vokariny fanamasina sy manodidina azy no elatra ianarantsika androany maraina. Izany dia toy izay fanambaran-tanintsika tamin'ny anaty lasa teo. Ny Baiboly manamarina antsika ny fisian'ny mpaminany sy ny faminaniana. Iarao ny tompo. Resaka ny Baiboly ny fisian'ny mpaminany sy ny faminaniana. Ambaran'ny mpaminany tsy tao amin'ny testamenta taloha sy ny testamenta voalohany ihany no misy zany. Fa ankehitriny koa aza dia misy izany. Izaho dia mino ny fisian'ny mpaminany sy ny asa fanompoan'ny mpaminany na dia ankehitriny aza. Dia raina ny tompo. Eny tena nama izay mino fisian'ny faminaniana avy amin'ny mpaminany aho noho ny asan'ny fanahy masina. Satria izaho mino Andriamanitra tsy mino zavatra rehetra manam-piovaina. Andriamanitra tsy mino. Izaho Jehova tsy mino. Jesosy Kristy tsy miova manio ary manakizay. Ny fanahy masina koa tsy miova. Tsy mbola foana akory na tsy mbola lasa ny andron'ny fanahy masina. Fa izao andro ankehitriny tenenako amin'izao izay lazaina hoe amin'ny farany andron'ny fanahy masina. Lazaina hoe androm-pahasoavana izao andro iainantsika izao. Izany ilay dia midika hoe andron'ny fanahy masina. Zanaka fanahy masina. Fisehoan'i Jehova iray fotoanan'i Jesosy, fotoanan'ny fanahy masina. Voasoratra ary ao am-bokin'i Joely ny zavatra iseho amin'ny farany. Efa hitantsika io ary nivakena tamintsika ilezaka loatra ary anisan'ny teny fikasana amin'izao andro farany izao. Joely ilay toko faharoa ny dimy fahavalo amby roapolo fa sivy amby roapolo. Ary izao no niseho rehefa afaka izany: ndatsaka ny fanahiko amin'ny firehetra dia aminahy ny zanaka lahinareo sy ny zanaka vavinareo. Ilay antoka reo anonovy ny zadovinareo ahita fahita. Ary ny mpanompoko lahy sy ny mpanompoko vavika endatsako ny fanahiko an'izany amin'izao. Ny teny io dia nampiasain'i Petera tamin'ny andro Pentekosta. Toy izao no nanazavany azy. Andiny fina ambin'ny folo toko faharoa fa enina ambin'ny folo fito ambin'ny folo valo. Fa izao ilay nampilazaina amin'izao elam-paminany hoe: ary izao miseho amin'ny andro farany. Amin'izao androntsika izao. Hoy Andriamanitra, andatsaka amin'ny fanahiko amin'ny nofo rehetra
zanaka lanareo, zanaka vavinareo aminany ary zao tovinareo tafahitana ary nilay antotrareo alovy ary mpanompo alana vavy andatsako ny fanako amin'izany amin'izany ka dia aminany. Fantatsika fa rehefa mirotsaka ny fanamasina ka mameno ny tranony dia isika pino zany, isika no tranon'Andriamanitra, fonenan'Andriamanitra amin'ny fanamasina. Rehefa mirotsaka ny fanamasina ka mameno ny beboly, isika no beboly. Fa mirotsaka amin'ny fanamasina ka mameno ny mpino olo-mason'i Jesosy Kristy izay dioviny tamin'ny raha misy fahasoavan'Andriamanitra. Marianao hoe rehefa milatsaka amin'ny fanamasina, mirotsaka amin'ny fanamasina, inona no lazain'Andriamanitra fa izy io? Voalohany, tonga ny hery, mahazo hery ny olona rehefa mirotsaka eo amin'ny fanamasina ka mameno azy. Asan'ny apôstôly toko voalohany ny favahana, azo hery ianareo amin'ny latsan'ny fanamasina ary vavolombeloko an'i Jerosalema izay eran'ny Jodea sy Samaria hatrany amin'ny farany. Rehefa mirotsaka ny fanamasina dia misy zavatra miseho. Miteny amin'ny teny tsy fantatra ireo olona nandray ny fanamasina. Araka ny hitantsika amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa andiny faefatra, ary samy feno fanamasina izy rehetra ka dia nanomboka ny teny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny amitenenany fanahy azy. Asan'ny apôstôly toko fahafolo andiny faefatra amby efapolo fahadimy amby efapolo, nirotsaka ny fanamasina tamin'ny Kornélie, niteny tamin'ny teny tsy fantatra sy nankalazan'Andriamanitra. Eo amin'ny asan'ny apôstôly toko fahasivy ambin'ny folo ilay nivakiana tamintsika teo, ireo dimy tany Efesosy miisa roa ambin'ny folo lahy dia niteny tamin'ny teny tsy fantatra. Faty efa mirotsaka ny fanamasina dia mitondra faminaniana, mpanomboko lahy mpanomboko vavy andatsako ny fanako aminany. Milatsaka amin'ny fanamasina izay nandray ny fanamasina dia maminana izy, faminaniana avy amin'Andriamanitra. Izay no mahatonga ny teny hoe feno fanamasina izy ireo ka nitoro ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasaina. Asan'ny apôstôly toko faefatra andiny faraika amby telopolo. Ao am-bokin'ny Joely toko faharoa izay nivakiana tamintsika, asan'ny apôstôly toko faharoa ny andiny feno ambin'ny folo hatramin'ny Zerovaky, asan'ny apôstôly toko fahasivy ambin'ny folo andiny ny fahiny, teny tamin'ny teny tsy fantatra naminany. Ao amin'ny Nomery, ireo olona izay nofatena Mosesy mba hiara-miasa izay nentina teo anatren'Andriamanitra, dia nandray ny fanamasina ary mbola nitoetra tao amin'izy ireo ny fanamasina dia naminany izy ireo ka tsy nitsahatra. Anisan'izany Eldada sy Medata, fanahy nitoetra tao amiko naminany izy, ary tamin'izay no natonga ny Mosesy teny manao hoe engeneo
mpaminany Jehovah avokoa misy voalatsaky Jehovah amin'ny fanahy iaminany izy. Ao amin'ny Samuela toko favolo hoe ilatsaka aminao ny fanan'Andriamanitra dia hiara-maminany amin'ireo mpaminany ianao. Isy fiovana lehibe tonga aminao, ovaova olona izany ny famantarana ary rehefa miseho izany famantarana izany dia ataoko izay azon'ny tananao atao ho Jehovah. Raikio ahita fahitana. Efa noresahako teto ny momba io fahitana io ary nampianarina teto fahadimy nofy avy amin'Andriamanitra na iantotrareo anofy mivavy iantotrareo anofy andatsako ny fanahy dia ahita fahitana sy anofy nofy avy amin'Andriamanitra dia raina ny tompo tsindromandry izany dia raina ny tompo. Tiako ianao mba hijery tsara hoe efa mirotsaka amin'ny fanahy masina ka mameno ny mpino dia inona no zavatra mitranga. Efa nianarantsika ny momba ireo tsy fantatro izay tena liana tamin'ireny zavatra fanahy izay tena nantaniana fotoana nizarana ireny. Raha te hiala amin'ilay fianarana ABD isika mba hiditra nanodana kokoa miditra amin'ny sekoly ny mpaminany satria misy ny atao hoe zanaky ny mpaminany ka lianany amin'izany isika. Azafady anao tsika hivavaka aloha dia mety aminy mba hipesomisy eso itoreny hevitra tsangana isika fa minatsaka ny fanahy maso ao ambony be mameno azy misy fahasoavana entina ho an'ilay olona ireo ny tanasako fa nianarantsika avokoa ireo momba ny hery fanahy maso, momba ny teny tsy fantatra, momba n'ilay fahitana. Androany momba ny faminaniana ary tsy androany ihany fa tamin'andro lasa manaraka ny resako ilay mikasika n'ilay nofy. Amen Jesosy. Izay ho resahako amintsika ilay fotoana izay fanambara momba ny faminaniana vokariny fanahy masina. Misy tekoka maromaro tokony ho fantatrao anatin'ity lesona ity. Tekoka midika hoe fizarana maromaro. Ny voalohany ny fanambara tamintsika tamin'ady teo. Izay tekoka voalohany izay ihany no tena vombara teo tamin'izany nanambarana tamintsika hoe faminaniana tsy azo atao tsitsy. Niainga tamin'io vosoratra ao amin'ny Tesalonianina io aza manao tsitsitsiny ny faminaniana. Inona moa ilay faminaniana tsy tokony atao tsitsitsiny? Voalohany ny Baiboly nasoratra azy. Teny faminaniana ny Baiboly
rarana isika tsy hanamamo, tsy hanambany, aza manatsinitsiny tsy fantatro na filina fa nanitsy tena teo amin'ny anatra oka ivety baiboly tsy manana baiboly ary zay manana oka amaky baiboly tsy azo takalokakiafa. Miolanja ny fiainanao ny fandaniana ny baiboly. Ampandefero ny famakiana gazety, ampandefero ary rana mitsy azany fa manimbanao ny fanarahana ny zavatra voasoratra ao amin'ny televizion. Indraindray misy an'ity telefôna, misy internet isan-karazany, tsy maholo tena ny sasany, lasa ny filaminofo sy ny filamisofa. Vokany izay ny saina tsy lena amin'ny famakiana ny baiboly. Zay ka tonga ny ray aman-dreny teto izay tena saroto mihitsy tamin'ny resaka televizion, satria nampihemotra ny fifoazam-bana tany Amerikana ny fidirany televizion. Ny nofony olona dia tia reny zavatra mandany fotoanany kanefa zava-bola. Tenteny zava-bola sy misambo-drivotra ny zavatra rehetra. Vakio ny baiboly manomeza ora olanina amin'ny famakiana ny baiboly dia hita fitisy fankasitrana. Ny fidiana fiangonana izay tena mitory ny famarinan'ny baiboly feno tahaka ny eto amin'i Jesosy. Ny zavatra sahana eto toriana fa tsy rena ho any ambadika. Zay eto dia mitory manohatra ny fitsangatsangana fisolosolombady fa mangina izany ny miterakafa satria le pastera mihitsy mivady fafitry farafafily mivady dika zany misy zavatra tapena ny devoly mivavany mba tsy teny mikasika io fahamarinana anankiray. Dia anahoana zany ny olo azo manao tsinitsina. Ny filazana an' Jesosy faminaniana ao amin'ny fanambarana toko fahasivy ambin'ny folo ambin'ny faroapolo, filazana an' Jesosy ny fanany faminaniana. Aza atao tsinitsina ny fitoriana an' Jesosy. Ny tenin'ireo mpaminany tompo izay ampitenen'Andriamanitra tamintsika tany aloha manaka ankehitriny, satria misy ireo mitoro ny tenin'Andriamanitra tamintsika ary manana mpitoro-teny ianao. Reny olona ireny sy naniraka ny tenany ataony ahoana ny fitoro raha tsy nisy naniraka azy. Every tsaroro izay mitoro ny tenin'Andriamanitra taminareo ka rao ny fomba teny ny mpaminany tompo ireny.
aza atao tsitsy tantara faharotoko faroapolo andimy faroapolo minono Jehovah-Andriamanitra reo tafatoetra minono mpaminany ndeambiny misy ny mpaminany iny asan'ny apôstôly toko faraika ambin'ny folo indimy fa fito amby roapolo mpaminany maro avy tany Jerosalema nakany Antiokia ary tamin'izany amin'izany dia misy mpaminany maro avy tany Jerosalema nakany Antiokia toko fahatelo ambin'ny folo ary fiangonana tany Antiokia misy mpaminany taokory Silasy izao nambarany soratra masina Joda sy Silasy toko fahatelo ambin'ny folo andiny faharoa amby telopolo satria mpaminany Joda sy Silasy dia namporisika amin'ny rahalahy tamin'ny teny maro ka nampiona raha misy mpaminany tamin'ny fiangonana voalohany dia misy koa mpaminany fiangonan'Andriamanitra ankehitriny. Aoka mpaminany rona telo teny hoy ny voalaza ny Korinthianina voalohany toko faefatra ambin'ny folo izay nivadiana tamintsika teo. Aoka iteny Korinthianina voalohany toko faefatra ambin'ny folo andimy fahasivy amby roapolo aoka ny mpaminany rona telo iteny ndimy faray mahazo maminany sy raray avy ianareo mba ianaran'izy rehetra sy ampaherezina ny rehetra toko faharoa ambin'ny folo ny ndimy fahavalo amby roapolo Andriamanitra nanendrina ny sasany amin'ny fiangonana voalohany apôstôly faharoa mpaminany manendry karazany olona toy izany Andriamanitra ampitenen'Andriamanitra ny teny ambaran'ireny mpanompon'Andriamanitra mpaminan'Andriamanitra ireny tsy tokony ho amaroantsika ny feo ny fanahymasina izay teny ao amintsika ao amin'ny fiangonana dia tokony hoenona ary rarana mba tsy ho tsiratsiraika zany fanambarana toko faharoa ndimy fahafito ndimy faraika ambin'ny folo ndimy fito ambin'ny folo ndimy fahavalo fanambarana toko faharoa ndimy fahafito zay manatsofona aoka izy iaino izay lazay ny fanahy andiny faraika ambin'ny folo zay manatsofona aoka izy iaino izay lazay ny fanahy ny ndiny fahafito ambin'ny folo zay manatsofona aoka izy iaino izay lazay ny fanahy ny ndiny fahasivy amby roapolo zay manatsofona aoka izy iaino izay lazay ny fanahy toko fahatelo ny ndiny fahenina fahatelo ambin'ny folo fa roa zay manatsofona aoka izy izay filazay ny fanahy ndiny fahatelo ambin'ny folo zay manatsofona aoka izy iaino izay lazay ny fanahy ndiny faharoa amby roapolo zay manatsofona aoka izy iaino izay lazay ny fanahy fanan'Andriamanitra teny ao amin'ny fiangonana teny ao amintsika ny ran'Andriamanitra ny fanan'izany ho ao am-potsika miteny ao am-potsika miteny amintsika fanahy miara-milaza ny fanahintsika miteny ny fanahintsika fanahy masina milaza ao amin'ny feritreretako amin'ny saina miteny ao amin'ny saintsika fanahy masina miteny amin'ny fantatsika ilay miaino ny feo ny fanahy masina andre feo ao feovonao ianao miteny aminao mitiny lalana ka mariana zava-dehibe io fahaizana miaino ny feon'Andriamanitra io tena zava-dehibe misy fitahina lehibe ho antsika raha mahay miaino ny feon'Andriamanitra isika Exodosy toko fahasivy ambin'ny folo
Ny andininy fahadiny faheniny ko ankehitriny raha ka toy ny feoko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekiko io tahiry manokana ho ahy ianareo mihoatra non'olona rehetra fa anytanyrehetra fantsakam-pisorona sy firenena masina ho ahy ianareo ireo no teny izay holazainao amin'ny zanak'izay raha aka toy ny feoko tokoa ka hitandrina ny fanekiko dia tahiry manokana ho ahy mihoatra non'olona rehetra anytanyrehetra avan'Andriamanitra mihafa mihitsy ianao raha mahay miaino ny feon'Andriamanitra sy mankatoy ny feon'Andriamanitra. Eksodosy 3:20 ny andininy 20 ka hatramin'izay voavaky. Indro maniraka ny anjery eo anoloanao aho hiaro anao eny an-dalana sy hitondranao ho any amin'ny fitoerana izay namboariko. Mitandrema eo anandreny fa mankatoava ny feo aza mampatezitra azy fa tsy amena ny voatanao izy fa ny anarako ianao. Raha ka toy ny feony tokoa ianao ka nao izay rehetra lazaiko io fahavalinao aho ary rafinao fandeha eo anoloanao ny anjeliko ka hitondranao any Amorita, Hitita, Perizita sy ny Kananita, Hivita sy ny Jebusita dia hofongoroko ireny. Hitanao raha mankatoy ny feon'Andriamanitra izy dia ho fahavalitsika Andriamanitra. Detorno miantoko fahavalana. Detorno miantoko fahavalana. Ny andininy fahavalana, andininy voalohany hatramin'ny fahavalana hatramin'ny andininy fahatelopolo. Ary zao misy io raha iaino tsara ary raha iaino tsara feon'ny Jehova Andriamanitra ka mitandrina sy manaraka ny didiny rehetra izay andidiko anao anio dia ho zandran'i Jehova Andriamanitra ao ambony firenena rehetra amin'ny tany ianao. Ao tonga aminao sy hatratranao izao fitahiana rehetra izao raha iaino ny feon'ny Jehova Andriamanitra ao ianao. Hitahina ianao an-tanàna, hitahina ianao any an-tsana, hitahina niteraka ny kiponao, nivokatry ny taninao ary niteraka ny fiponao, niteraka ny ombonao, nitia ny ombonao, hitahina ny aronao sy ny trano fitehirizanao. Hitahina ianao raha miditra, hitahina ianao raha mivoaka. Atolo Jehova resy eo alohanao ny fahavalinao izay mitsangana iaby aminao ao lalana iray ny voany anatonanao lalana fitokosa no androsika ny aminao andidiny fitahino aminao Jehova amin'ny fitoeram-bokatra izay rehetra atao ny tanana ka hitanao izy any amin'ny tany someny Jehova Andriamanitra anaga aminao firenena masina ho azy Jehova arak'izay nianany taminao raha hitandrina ny didiny Jehova Andriamanitra ka mandeha amin'azy io hitany firenena rehetra ambony tany fa tsoina ny anaran'ny Jehova ny atahotra amin'izy. Ataon'i Jehova maro ny fanananao dia miteraka ny kiponao sy miteraka ny fiponao ary mivokatra taninao any amin'ny tany izay nianan'i Jehova tamin'ny razanao menanao. Voan'i Jehova ho anao inamitra trano fitehirizan-tsoa andatsahany ranorana amin'ny taninao amin'ny fotoana hitahiny ny asan'ny tananao rehetra ary ao samotra ny firenena maminao fa iny aosatsisa dia ataon'i Jehova lohany ianao atsona ary ambony an-trany ianao atsona raha miaino didiny Jehova Andriamanitra izay diko anao anio amin'ny tany. Ny fiainona ny fanamasina izay mampita ny feon'Andriamanitra amintsika eto hitondra fitahina ho anao. Ao amin'ny Jaona 4:17 ka hatramin'ny 18 Jesosy miteny ny amin'ny ondana sy ny tokony ataon'ny ondana. 4 Jaona izao no voasoratra 17 ny ondana omeny feo izao malala azy ary izy manaraka azao maniasa fiainana manakizay izao very izy manakizay zisy andromaka azy amin'ny tany
raiky zay maniahy ireo dia lehibe no izy rehetra ary tsy misy mahay mampirovaka amin'ny tanàna zaho soray dia ray ihany ny fanamasina n'Andriamanitra amin'ny teny mitsiditsidry oksika tsy areny eo anolony ny feo ny fanamasina oksika tsy aditry eo anolony ny feo ny fanamasina oka ny sofitsika tsy mitsetsy ny feon'ny divoly na ny feon'ny nofo na ny feon'ny olombelona mpanota plaza vovoratsy etsy roa zay manatsofina etinyay aoka izy ainy zay lazay fanao tsy kilalao ity famponitsika an'Andriamanitra ity tsy kilalao ity tsy kilalao ity fa Andriamanitra miteny zay manatsofina etinyay oka izy ainy zay lazay fanao Baiboly miteny Andriamanitra tsy azo azosina zay fahafolona tsy mazay tandreo tongotrao raha makaohatra n'Andriamanitra manampy iainy tsara iainy tsara raha misy teny manao hoe manetreteny eo anatrito manetreteny eo ambany tanamaheran'Andriamanitra ahoana ho fomba nyoloana zany fanetreteny zany eo anolon'ny fivavahana eo anolon'ny fanamasina eo anolon'ny tenin'Andriamanitra tonga eo amin'ny fiainanao tsy hoe taka hoe andakilasy ianao ka mahazo mierikeriky amin'izay tenao mierikeray na iaza misy misy anompo an'Andriamanitra ny Baiboly miteny tandreny ny tongotrao makaotra manantona iaino sara no ny fanaterana indany jereo ampitoroteny toko fahatimy ambiny voalohany toroteny toko fahatimy ambiny tandreo ny tongotrao raha makaotra n'Andriamanitra ianao ary oka ho vonona kokoa iaino no ny fanatitry ny adala fa tsy fatany ho manoratsy tanao tongetry tokony olona vonona iaino n'Andriamanitra ary tokony ho mpiaino an'Andriamanitra isika Baiboly miteny oka ny olona rehetra alady iaino ao amin'ny Jakoba oka ny olona rehetra alady iaino Jakoba toko voalohany andininy foasina noho izany raha malalaka oka ny olona rehetra alady iaino malay ny teny ho malay kotezitra tsy hoe mora tezitra zay manatsofina etiny raha misy zavatra tenen'ny fanahy masina ampiteny mpanonton'Andriamanitra ny fanahy masina ianao eneo tokony mety manindro tsirona izany mety manoatoana izy mikasika ny voninahitra ao manindreteny ao anatrety manindreteny ao anatrety raha miay tsara ny feo ny fomban'Andriamanitra raha tsy misandratra ny fiainana tsy voatany fiainana tsy fatosoan'Andriamanitra izy le fihetsika aseonao anaty Andriamanitra le safidinao itoranao ny tenanao no mamaritra ny anjaranao avy fa katoavana ny tsara ny fanatitra Samuel voalohany toko fahadimy folo izao no voasoratra andeha ny fahasoavana itoisatsika konaona ianao no tsy nakatony feon'ny Jehova fa nanao akasakasaka tamin'ny baba ka nanao izay raha tsy eo masotsy ary isao tamin'ny Samuel efa nakatony feon'ny Jehova ka nandeha tamin'ny lalana izay nanorany Jehova ary nitondra ny Agaga mpanjakany Amalekita sady nandingana tanteraka ny Amalekita
nefa nalay ny olona avy tamin'ny babo nyondry sy nyondry dia izay soa avy tamin'ny zavatra izay tokony arinana tanteraka mba atao fanatitra ho an'i Jehovah Andriamanitra ao ao Gilgal. Oisany misitraky Jehovah moa ny fanatitra midorona sy ny sorona maro no makatono fony Jehovah. Indro no makatono tsara kokoa noho ny fanatitra, ary ny miaino tsara kokoa ny saborana ny lany, fa ny miodona dia toy ny fahotana fankatono, ary ny ditra toy ny eloka sy fankotsoana, satria nandany teny Jehovah ianao dia milary ny sapanjakosy. Mieritreritra efa manao fanatitra tena, efa mba manao fanatitra manolotra ny tenako, mba maka fotoana ivavahana lany, tsy mazava-dehibe izany. Na dia tsy enoko aza ny tenin'Andriamanitra sasany, na dia hodinako aza ny sitrapon'Andriamanitra sasany, efa mba manao fahafolon-karena sy ny vola ihany koa ny aho efa mazava-dehibe nefa zany manome itsy ny vola izay mahazo ny tanako atao maro ny olona no miala tsiny mba tsy hakatoavana tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra na ny tenin'Andriamanitra teo any, nefa mazava ny tenitentena tandreny ny tongotr'ora matahotra oka vola entiko toy izay manao tahaka ny fanateran'ny adala fanatitra, fa isa moa ny adala asehoko anareo izay olona kely say hoy Jesosy azafady, fa izay mandeha ny teniko dia hoariny ny olona kely say, mandeha ny teniko fa tsy makatony hoariny ny olona manorona ny trano raha lasy anapany afaka toavana sitrapon'Andriamanitra lary tamina voatrindra fiatsika. Inona ny marina tokony atao fakatoavana izay tenin'Andriamanitra renao, nomen'Andriamanitra hoenonao eto indrindrandrindra voamarina mitoko sy adiny tokoa hoe izao afa-tontompo, mila katoavinao izany. Mianara tahaka nataon'ny mpanao salama, apetrako ny vokakatony didinao mihitsy, atao boky no reketako ny teninao mba tsy anotakonao, aoka ny tenin'Andriamanitra etoetra betsaka ompitsy faminaniana tenin'Andriamanitra tonga ho antsika izany. Zany manko hoe faminaniana miteny izy ireny, milaza teny fikasana izany lehiray, ho tahiny tompo anao, homen'Andriamanitra valibavaka ianao, ho hitanao ny famindeny Jehovah anao, ho sitan'Andriamanitra ianao, teny mampiolona teny fikasana, na firy teny fikasana loka ny vavana io tona ao amin'izany eny, ao amin'izany amen, dia tokony ho samporinao ny teny fikasana, ary tokony inao satria ho fanamasina ho nanomezany teny zay anao. Mety ho teny fananarana izany, voanatra ianao, voahitsy ianao hoe tsy mety teny fampitaniremana anao izany, hoe raha manao an'izany ianao misy loza azo anao. Zay hoe tena ty pastera ty tsy milaza matsoza, tsy hoe pastera fa Andriamanitra no mahita ny zavatra hiatra aminao, raha ohatra ka mbola mitohy dia tokony ho ianao stop, tsy azo tohizana ty lalana eto, fa raha mbola mikiry ianao mandeha amin'ny lalana eto, ianao ihany ene mosinao arinao, dia indray teny fampinonana, teny fampaherezana, teny fampirosiana, mandrosoa mahereza, dia tokony ho araroto hoe zay zany ny baikon'Andriamanitra amin'ny fiainana, androsoa na inona olana na inona zany mietsy araka ny tenin'Andriamanitra tokony atao. Misy rehetra didin'Andriamanitra na
tsipika andriamanitra tena ny didy efa voarakitra ato, ny lalàna efa voarakitra ato, ny fitsipika efa voarakitra ato, ny teny efa voarakitra ato, fa misy le teny feo andriamanitra. Io feo io tsy voarakitra fa zavatra akehitriny, zavatra akehitriny, zavatra tenen'andriamanitra aminao androany, mifanentana mihitsy amin'ny zavatra iainanao androany. Zany hoe miteny foana hoe aho hoe mino ny fisian'ny mpaminany aho ary mino ny asa fanaon'izy ireo, mino ny teny faminaniana aho ary tsy tokony atao tsinitsinina izany, tokony inona amin'ny mpanajana amin'ny foana tokoa, amin'ny fotorotoro, amin'ny tahotra. Zao no latsotsofa ny olona mangofotra ny amin'ny teniko, torotoro fony amin'ny teniko. Isaia toko fenambinipolo ambin'ny folo. Raha voarainao tsara zany dia tokony hanova ny fomba fiainanao manoloana ny ten'Andriamanitra. Zay mena Andriamanitra. Fadalàna ny tsivona izay lazainy mpaminany, aza atao tsinitsinina izany. Hoy Jesosy tamin'ny mpianatra manao hoe hiadala azy fotsasaina, tarehetra ao koa tsy mino ny zavatra izay mpaminany. Tesaloniana voalohany toko fahatelo andimy froapolo. Aza manao tsinitsinina. Amen. Zay no fanampin'ilay teboka voalohany, fizarana voalohany, fahiditra amin'ny fizarana faharoa isika, faminaniana marina sy ny loharano mintsiny. Efa noresaka ihany izy ty, nefa tamin'ny fomba makamaka. Iverena am'kely mamparitsika tsara. Joel toko faharoa, hitatsika dia hoe milatsaka ny fanahy masina dia aminany ny zanaka lahinareo sy ny zanaka vavinareo. Ary asan'ny apôstôly toko faharoa dia misy koa ny faminaniana amin'ny mpanompon'Andriamanitra fa milatsaka ny fanahy masina. Ary amin'ny asan'ny apôstôly toko faha-15 andimy fahaenina dia misy ilay faminaniana izay milatsaka amin'ny fanahy masina. Misy lehilahy atao hoe Filipo evangelista, nanana zanaka vahaverjina izy io, sy ny apôstôly toko faha 21 zany lehilahy izany dia nanana zanaka vahaverjina efatra izay nanana. Ny batisa ny fanahy masina dia firotsahany fanahy masina ao anatin'ny folompino mba hitoetra ho aminy, ameno azy. Mitondra ny fanatrehan'Andriamanitra ny fiainan'ny mpino ny batisa ny fanahy masina, monina ao aminy ny fanahy masina izay fotoana izay, ary mitondra n'ilay fanahy. Maria zay rehetra mandray ny batisa ny fanahy masina no aminay, ny sasany azoe fotsiny ary ny sasany teny tsy fantatra, ny sasany mety mety fahitana, ny sasany mazo tsy mandra, fa ny sasany dia mandray fanahy. Hitatsika ao amin'ny Nomerito faha 1:24 ka hatramin'ny 25, rehefa mitoetra tamin'ny olona ny fanahy masina, latsaka amin'ny olona no aminany izy. Ary eo amin'ny Samuel voalohany toko 10 izay mivakiana
tamintsika io maminany izy latsaka ny fanamasina maminany ary ao amin'ny Petera voalohany andininy fahafolo faraikany folo io faminaniny io fanamasina io dia fanany Kristy mitoetra ao anaty zay mahatonga antsika ilaza amin'ny Jesosy ary koa maminany momba ny fahasoavana ny anato batisa mitondra zay tena laza marina ny tenin'Andriamanitra avy amin'Andriamanitra dia mila miankina amin'ny fanahy masina mba vita batisa amin'ny fanahy masina. Ahoana no fakitotena, ahoana no fakitena mamoaka tsara ny tenin'Andriamanitra mba hatonga lelako hiteny izay tian'Andriamanitra ho teneny. Raha resana hoe finoana avy amin'ny toriteny Kristy dia mila ny fanahy masina mandray an-tanana ny fiainana ilay toriteny mameno ilay toriteny mba ampiteny an'ilay toriteny zay mahatonga mbolo ny teny sy ny toriteny tsy tamin'ny teny fahendrena marevaka fa avy tamin'ny fanehoany fanahy masina sy ny herina ary ny filazantsaranay tsy tamin'ny teny fotsiny fa avy amin'ny herina fanahy masina no namiteny le tenany tsy misy zany atsao batisa. Mety misy olona afaka mitsangana amin'ny toriteny manomana toriteny avy amin'ny saina avy amin'ny fahaizana avy amin'ny bokony vakiny mihoatra lavitra mizany ny avy amin'ny fanahy masina. Faminaniana inona moa ty azo avy amin'ny batisa ny fanahy masina. Amin'ny Asy ny Apôstôly toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa andiny faefatra le nanomboka ny teny tamin'ny fiteny maro samihafa andiny faraika asa lehibe ataon'Andriamanitra izany taloha sy ankehitriny andiny felany ny teny voasoratra tany amin'ny mpaminany tany aloha ambany andiny fafito amin'ny telopolo teny nanindrona ny fomba mitondra fibebahana izany araka ny voasoratra amin'ny Kortianina voalohany toko fefatra ambin'ny folo andiny fefatra amby roapolo dimy amby roapolo efa nambara tamintsika ny fisehoan'ny fanany faminaniana fanahy masina ny teny amintsika na amin'ny alalantsika faminaniana mety ho anao manokana ianao le teny mihitsy ho anao. Andriamanitra teny aminao misy zavatra atao izao misy eo aminao zavatra maran'ny fanahy masina anjoanao sy ny amonanao taka ny tenena tamin'ny Abrahama hoe misy reto taranakao reto dia nivahiny any Ezipta izy dia any izy amin'ny fotoana ohatr'izao izy dia hiakatra na izy amin'ny mety ho any hafa mety ho any vadinao mety ho any zanakao kanefa tiako anao teny dia maminany mihitsy amin'izao tsy dia nahita ao misy ny apôstôly dia misy olona hitako zany fa dia niteny fotsiny dia niteny fotsiny izy amin'ny anarana ny anaran'i Jesosy nitenenako anao faminaniana avy amin'ny batisa ny fanahy masina dia mety mandalo ihany miankina amin'Andriamanitra mety mandalo amin'ny fotoana tsiraina ihany akominana avy eo mihitsy afaka nanatso faminaniana eo tsy ilay toriteny homaninao fa fahefan'ny fanahy masina tonga eo aminao manambara zavatra
fampahiresy ho anao na ho an'ny hafa. Zay tsapako mamarako faminanena manaraka avy amin'ny fanomezam-pahasoavana. Io kortiana voalohany toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fafito. Hitantsika tsara nomeny fisolo fanaso indimy fafolo ny anankiray mamafangagana ny anankiray maminany. Avy amin'ny sitrapony fanahy masina faminanena fanomezan'ny fanahy masina io le resahako hoe maniriny fanomezam-panahy indrindra fa ny aminany amin'ny toko fefatra ambin'ny folo andimy voalohany indimy fahatelo fahadimy indimy fasivy amby roapolo fahatelopolo raiky amin'ny telopolo fasivy amby telopolo. Ity fanomezan'ny faminanena ity eo amin'ny toko fahatelo ambin'ny folo andimy faharoa manadimana fanomezan'ny faminanena azako mafantatra zava-mihafa mety mampalalana zava-mihafa ny fanahy masina. Zava-mihafa n'Andriamanitra, zava-mihafa ny devony, zava-mihafa zay afen'ny olona koa. Andriamanitra teny aminao. Ny olon'Andriamanitra manana ity fanomezam-pahasoavana etseny ity fanany faminanena, ampiasay ity faminanena ity dia maminana izy zany nefa tsy maintsy atao araky ny ohatry ny finoana ao amin'ny Romanina toko faharoa ambin'ny folo andimy fahaenina. Raha misy maminany aoka izy atao araky ny ohatry ny finoana. Fa dia faminanena asa fanontona voatendry ho an'ny olona anankiray. Le hoe mandany ambatisa fanahy masina mety mandany le fanomezam-pahasoavana dia mety zavatra miasa ihany koa fa ireto mpaminany resahako an'ireo olona nomena andraikitra mihitsy izy tena olona tena asa manokana ataony mihitsy. Baiboly dia miresaka mazava tsara ny fisian'ny ireo dia Deutéronomiany toko faharoa ambin'ny folo eo amin'ny andiny fahavalo ambin'ny folo izao ny voasony mpaminany no atsangako azy avy amin'ny rahalahy tahaka anao ka ataoko eo ambavany tenity ary olazainy aminy zay rehetra nodiko azy. Azao misy eo zay rehetra tsy gainy teniko zay olazainy amin'ny anarako zaho no anatina izany ihany. Mpaminany atsangan'Andriamanitra apetraka Andriamanitra ao ambavany io teny teno Andriamanitra mandidy azo zao lazainy. Io asa fanompona mihitsy io tahaka ny hoe asa fanompona mampampianatra, asa fanompona apôstôly, asa fanompona maevangelista, asa fanompona mapastera. Tsy hoe pastera dia mpaminany misy fahasamihafana. Misy pastera telo voan'ny somiarambina tamin'izay fotoana izay ao anatin'ny saniko biblika. Dia nanantona ny pastera anankiray any dia pastera anankiray voan'ny somiarambina ny rahalahy tiako mihitsy ianao izolazana zay tena taotao ary ianareo rehetrarehetra ozy tiako nanao servisy miaramila daholo vao nitondrakely biblika. Karaha andeha miaramila ianao a dia marereza ary efa vita ny servisinao a dia miverina toko biblika. Nanantona ny anankiray ahy zaho a dia voantsy miaramila izy tahoana mo rahalahy fa dia tafasaraka amin'ny rahalahy tahaka ny Josepha ianao zany dia manitra mombanao dia mivavaka ho izy. Nanantona ny fahatelo ahy dia hoy izy voatany tsy ho any amin'ny miaramila ianao, tsy any ny tsotompo anao, Andriamanitra miantso anao ho amin'ny asa. Dia taitrana satria afanao retsy ny zavatra miteneny anankiray ianao fa misy tsy ho any amin'ny miaramila ianao, tsy any ny tsotompo anao fa Andriamanitra miantso anao amin'ny asa.
hazo voky fanetezana zany fa rehefa tonga tany alikany be tongoa dia hoe lehibe teo andany ianao mody izay ny teneniko hoe tsy mipastera rehetra ny mpaminay le fahateny ny mpaminay izy no nanambara ny laikray nampiasa baiboly fa ity milaza zavatra zay eo ataon'Andriamanitra amin'ny fiainao hoe tsy ho any amin'ny miaramila ianao ve tsy mino izy tsy ho any ianao dia gaga fa dia hoe le toka fa manina ny tia fa gahananazy tiako metsy miazakazaka saotra ny tompo ary hita tokoa fa tena niantso tamin'ny asany mpaminany reto mpaminany reto mbola voatokana mihitsy reto anao io asa io jereo tsara ao amin'ny Jeremia toko voalohany ny faefatra izao no voasoratra toko voalohany ny faefatra sy fahadimy dia tonga tanako ny teny Jehovah nanao hoe atro ny fony ianao tsomola ny fony to talikibo ny efa fantatra ary atro ny fony ianao tsomola teraka no fa no amasiny sy no tembreko ho mpaminana ny firy efa lahatra efa voafinitra ao amin'ny Amosy hitatsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokyny Amosy mahita isika ny teny ty lehilahy ity manao hoe ireo tsara toko fa fito ny dimy fiofoto dia namaly Amosy ka nanao tamin'ny Amazia hoe tsy mba mpaminany aho na zanaky ny mpaminany ampiandry omby sy pioto amontana ihany saingy nalainy Jehovah tany ampiarasana ny tiena biby fiompy aho ka nilazany Jehovah hoe mandiana mamania amin'izay ola nalaina Andriamanitra aminay ola mena fampona manokana io le voalaza Korinthiana voalohany toko faharoa ambin'ny folo andimy fa valambroapolo naneny ny sasany ao fiangonana apôstôly ny sasany mpaminany ny sasany Efesiana toko faefatra ambin'ny faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo izy naneny ny sasany apôstôly mpaminany Efesiana toko faharoa andimy faharoapolo natsangana teo ambonin'ny fanorenany apôstôly sy mpaminany reo olona ireo dia olona natsangan'Andriamanitra anao ny asa mampaminany azy voatendro amin'izany izy ireo voaositra ao amin'izany izy ireo toa ny Mosesy toa ny Samsony Samuely azafady toa ny Elia toa ny Elisy sy ny sisa toa ny Jona mpanao batisa izay avy any am-boaka fanambarany anjely dia izaza materaka no filona amin'ny fanamasina talikibondena lehibe ao anatin'ny tompo mpilolanana ny Kristy mpaminany lehibe ndiko toko voalohany andiny fahatelo ambin'ny folo ny ndiny fahaenina ny fitopolo ka hatramin'ny fahavalopolo Jesosy Kristy koa voalaza fa mpaminany lehibe ary io Jesosy Kristy io dia nilaza fa i Jona mpanao batisa dia mpaminany lehibe fianona amin'ny fanamasina talikibondena fatatsika ny asa fantaontsona dia miresaka tsika ny amin'ny Jesosy zanak'Andriamanitra izy misy izy nefa naka toeran'ny mpanompo ka nanao ny asany mpaminany ao amin'ny filazantsara dia nambara fa irak'Andriamanitra Jesosy nolazay fa lehibe ny Solomona izy nolazay fa lehibe ny Elisy izy Jesosy Kristy dia nanao ny asany mpaminany fantatr'olona fa izany izy rehefa nanangana ny maty izy hoinona hoe mpaminany lehibe ty ary efa resaka tamin'ilay vehivavy Toskara izy nambara Jesosy tamin'io vehivavy io ny tantara lasany rehetra hoe ianao no nambady indimy ary vatonao tsy vatonao eo ankehitriny mpaminany Jesosy nambara ny tamiko ny zavatra rehetrarehetra nataoko mpaminany tahaka an'izay voalaza misy apôstôly Paoly
Silasy Jodo sy ireo mpaminany avy any Jerosalema. Mpaminany toany Petera sy Jona, nisy kasikety aroa, raha kasikety miresana azy. I Petera sady apôstôly no mpaminany, mpampianatra. Mantanjika le faminaniana tena izy. Avy aiza? Avy amin'ny batisa ny fanahy masina. Avy aiza? Avy amin'ny fanomezam-pahasoavana amin'ny fanahy masina. Avy aiza? Avy amin'ny fifidianan'Andriamanitra. Andriamanitra manangana mpanangana. Teraina ny tompo. Manampy antsika izany. Manampy antsika ireny mpaminany. Jereo tsara amin'ny Hosea toko 4:10. Mpaminany nentin'i Jehova nitondra ny Israely nivoaka avy tany Ezipta, ary mpaminany nentiny tainana azy. Dia raha ny tompo okitsika hivavaka omen'Andriamanitra batisa ny fanahy masina azy. Mahafinaritra mahita ny zanaka vavin'ny evangelista Filipo namana. Zazavavy namana. Tena tao anatina tanana. Fitaovana eo ambela tanana Andriamanitra. Mpitondra ny teny Andriamanitra. Mandry fantatra ny tiaka samy mpaminany avokoa ianareo. Enga neto maratsaka Jehova amin'ny olona rehetra ny fanahy. Ho mpaminany avokoa. Alleluia. Betsaka izay fanetanana izay raiso ny fanahy azy. Ao ko finy fanahy azy. Ankehitriny raha voaka an'Andriamanitra daholo ny zavatra tena ilitsika ao am-potsika. Ka atao amin'ny écran lehibe. Isy olona menatra satria ny zavatra iry dia tsy zavatra mampanahy. Fino ny olona men'Andriamanitra ny zanaka ary mangataka zanaka ny zanaka anao inona? Zanaka anao inona? Zanaka anao inona eto amin'ity tany ity? Marina hoe miolova aho mba manana taranaka. Zanaka andova fotsiny ilay vilany, ilay vola, mba hikarakara ny family. Fa tsy misy olona maniry hanan-janaka ho ataon'Andriamanitra fitaovana ho ampiasain'Andriamanitra. Takany mana mio zaza ataoko Nazarita izy, tsy kasikaresany koa ho tolotroany Jehova izy amin'ny hitanao ny manofo mba hanan-janaka, mba manana taranaka, mba hanampy amin'ny andro fahateraka, mba hisy fa lay lanja iara-panahy, lay zafa-panahy, lay zafa-panahy na dia miteny aza Andriamanitra ny amin'ny farany ndanjako ny fanako amin'ny vohitra. Kizy lanareo zanaka vavinareo anjako. Ankehitriny inona ny zavatra andehanan'ny tanora ankehitriny, ny matematesan'ny tanora ankehitriny, inona ny zavatra tadiavina ary misy azy mba ataovy ingénieur zanako, magistrat zanako, businessman be, manana vola be. Tsy ratsy. Fanirina avy aiza izany? Fanirina avy amin'ny nofo izany. Manana tanjona raha nofo izany. Tanjona ny amin'izao fiainana izao ihany.
veloma Jesosy, veloma Jesosy, veloma ny famonjena fanahy, veloma ny fiainana manatsy. Baiboly mitady izy manolifatratra zava-panahy. Marina fa nofotsika fa tsy fanahy fa mba manokana fotoana ho an'ny taranaka am'taona rehetra vitay. Nakiresaka hoe faminaniana tsy izy saingy tsy manam-potoana satria efa minenana folonatsaka azy fa teriziko amin'ny manaraka faranako ny filivarako mino ny fisin'ny mpaminany aho ary tiako ianao ahy izany. Mino ny fisin'ny faminaniana izy reny aho ary tiako ianao izany. Mino ny asan'ny fanahy-masina aho dia izay tsy miopo anangana mpaminany tany io koa aokotsika marina aloha fa misy ny faminaniana tsy izy horesako aminao io amin'ny nady manaraka ny volananoany avelonaina isika engany eo mety mifidorenanao ka ny fisin'ny faminaniana diso dia tsy nataontsika sakana. Tsy nisakana ny fanjakana tsy hanao tavolatena izy ny fisin'ny vola saboka. Tsy misakana ny fanjakana tsy hanisy miaramila sy ny zandarma na polisy tena izy ny fisin'ny polisy saboka. Ka disotsika ray teny manao hoe matahotra ka misy mantsy ny faminaniana hafahafa misy tokoa zany fa tsy zany akory ny tokony ataontsika sakana tsy tady ny zava-panahy manolifatratra ny aminahy. Ilaina ireny mpaminany ireny, ilaina ny fanomezam-pahasoavana, ilaina ny faminaniana eto, tena ilaina. Dia raha ohatra Andriamanitra mantsy ao amin'ny amosa dia misy teny manao hoe jerentsika ity toko fahatelo andininy fafito. Tsy hanao nahinana tokoa Jehova raha tsy nanambarany zava-miafiny amin'ny mpaminany mpanompony. Ary eo amin'ny Hosea toko faharoa ambin'ny folo andininy fatelo ambin'ny folo teo dia hitatsika mpaminany mety Jehova nitondra ny Israely, mpaminany nitahiny azy. Ary amin'ny Kortianina voalohany toko faefatra ambin'ny folo andininy voalohany dia milaza tsara mihitsy hoe mizaha mitady fitiavana lefa manolifatratra koa ny fanomezam-panahy indrindra fa ny aminany. Fa izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia tsy miteny amin'ny olo fa amin'Andriamanitra, fa amin'ny fanahy miteny anazy zava-miafina ka tsy misy olona mahalala. Fa izay maminany kosa miteny amin'ny olona fampandrosoana sy famporosiana sy fampinoana. Fa izay miteny amin'ny teny tsy fantatra dia mampandroso ny tenany, fa izay maminany kosa mampandroso ny finoana. Tiako raha samy miteny amin'ny teny tsy fantatra ianareo rehetra nefa aleo maminany, fa izay maminany mibeno izay miteny amin'ny teny tsy fantatra raha tsy mandika teny koa izy mba azahoany fiangonana fampandrosoana. Dia ny faharoa ambin'ny folo. Ary toy izany koa ianareo raha fatra-paniry ny fanomezam-panahy izay ampandroso ny fiangonana no tadiavana ny Jesosy. Alleluia. Ny andininy faharoa amby roapolo ka ny fiteny tsy fantatra dia famantarana amin'ny tsy mino fa tsy amin'ny fa ny faminaniana kosa ny mino fa tsy amin'ny tsy mino. Raha vory toerana iray ny mpiambina rehetra ary miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ny olona rehetra da miditra ny tsy mahay na ny tsy mino tsy olazay ny fahafavesaina. Fa raha samy maminany izy rehetra miditra ny tsy mino ary ny tsy mahay vonianatra ataon'izy rehetra sady hotsarain'izy rehetra ary miseho ny zava-miafiny fony dia koka izy ka hivavaka amin'Andriamanitra sady ilaza
eo amin'naroapoko Andriamanitra. Alleluia. Dimy faraikapito. Mahazo mamamy tsiraray ianareo mba hianaran'ny rehetra sy ampahinezina ny rehetra fa na ny mpaminany no manaiky sakay mpaminany. Dimy fahasikapito. Ko amin'izany raha lahako mandeha faritra mpaminany mazamandara tsy tena mitezy. Ny Efesiana toko faharoapolo fiangonana iolona ny fanorena apôstôly sy mpaminany. Andro ny fiangonana ny mpaminany fa tsy pitahina izy. Manodrina aminany fa namasina ireny ihany no mamokatra famonentina izy. Mivavaha ao ampiasaina Andriamanitra. Be ny vokatra fa ny mpiasa azy. Mangatao ny tompo ny vokatra mba handiana ny mpiasa. Mivavaha mo ny fiainazy. Mboy nofy okovelona araka ny fanahina. Aza miomina amin'ny teviny. Raha vao ny fiarovana mafy ny Satana. Zava misy marina mazam-panahina. Rehefa manao fivoazam-panahina ka misy ny fivoaza, Andriamanitra manangana mpaminany. Asa ny fanamasina mahery zany zay mamokatra olona ampiasaina Andriamanitra iriko mba isa teraina Jesosy monjy fiangonam-pivoaza, fiangonana araka ny tena Andriamanitra, fiangonana mino fanamasina, fiangonana patriotisme. Iaina ao anatin'izany fatsapana ny herina ny Andriamanitra Jesosy. Alleluia. Ataon'Andriamanitra evangelista ataon'Andriamanitra paster moanao tsara izy. Ataon'Andriamanitra mpampianatra ny ten'Andriamanitra ianao tsara izy. Ataon'Andriamanitra apôstôly ianao tsara izy. Ataon'Andriamanitra mpaminany ianao tsara izy. Olazaiko ao manaraka mety tekoka eto faminanina tsy mila fiandremana sy ny antonotony izany. Ny asa fanompony mpaminany marina fiandremana. Ny fiainan'ny olona etseny fanany faminanina ary farany mahatonga ny olona iray ho lasa mpaminan'Andriamanitra. Raha velan'ny tompo ahy dia misy amindray zany fa na rehefa misy na misy ompolo mandray an'izy mahazo tsara teny mampirisika, teny mampiorona, teny mananatra, teny mampiorona, teny mampahera, teny mampatanjaka. Ataoko ambavany ny teniko. Mbola ampiasaina fanaka-mafety fitondrana ny anarana laza ny tena Elisa mpaminany izao ny fantatra. Ao amin'izy io tokoa ny tenin'ny Jehova. Ao amin'izy io tokoa ny ten'Andriamanitra. Mafily isika no maniry mba fitombona ara-panahy. Fisangratana ara-panahy. Afaka miresaka zavatra sotra ahoana no mitondranao aminay. Entina ny fanoran-tenanao. Jereo ny fanoran-tenany Samuel napetraka tao an-tranon'Andriamanitra dia nanompo tao dia niaraka tamin'ny Elipsona
dia nomenan'le fanalahita mitenena Jehova rehefa miantso anao Jehova dia mitenena Jehova fa mety bambo dia miaino an'Andriamanitra na miaino an'Andriamanitra ny teny tamiko zany ary miteny zay tsisy napenany manaraka tany miteny izy akatoaka zay nataotao fo hoy voasoratra misy iray rehetra nalala fa mpaminany izy Isaia tao amin'ny tempoly ary tao amin'ny tempoly satria mbola bakao amin'ny tempoly izy nahita fahitana izy tao misy anjy naneho fanambarana tanomasina masina Jehova tontolo maro nahita ny voninahitran'Andriamanitra tao amin'ny tempoly tsy tany amin'ny toeran-kafa satria Isaia nakafily sy nakamana ny fanokana tena tahotra tsy niaraka tamamo izy fa tia mitokana tao an-tran'Andriamanitra ary teo natsiro vantenany tsy fatanterany sy ny faleneny lozako lehilahy maloto molotra petraka eto amin'ny firenena maloto molotra tsy madiny fomba aviteniko tsy masina ny fomba avitenako lozako maty amiko miasa Andriamanitra no menamena diofin'Andriamanitra diofin'Andriamanitra dia hoy Andriamanitra dia iza naneraka hoy Isaia itiana nanomboka teo dia iran'Andriamanitra ary natsangan'Andriamanitra mpamarana izy raha misy fekena ny voatany matsiaro tena amin'izay ota misy eo amin'ny tena ka mibebaka amin'izany manaiky mojovo Jesosy so avelany eny ka manokatra ny sovo hoe izy nanaiky ka manolo tena itia iao ho ampiasain'Andriamanitra zany any matao fony an-tambola fitaovy ampiasao irama tena mandranomaso indray amivavaka tany anefitra indray amivavaka teny ambony azo indray amivavaka tany amitoerana mandeha natoko zany rehetrarehetra zany natoko mihitsy atramo zany ary mibavaka fifadika miandry an'Andriamanitra Andriamanitra mitantana ary matoa ianao miaino teny avy am'izay to ary fantatrao tsara zay zavatra maro mahasoa ny ankabeazana ena izany mitondra fanasitranana izany mitondra famonjena izany satria zanany dia Elisa niditra tao sekoly mpaminany dia be dia be mpiara-mianatra tamin'ny tao fa ireto varina tsy dia tena lina zava-panahy ny anjara ny roa amin'ny Elia no tadiaviny Elisa zay zavatra nama ihany ny mpaminany takany Elia ny mpaminany takany ny mpaminany takany ny ampiasainy takany zany ny zavatra mampimataiza ilaitsika efa mety mivatana manokana tsy afaka dia anao fampiarana koatra eto a fa lazako anao fotsiny ho tsy famiteny faminaniana laza tamin'ny mpitona tena zay tamin'ny andro tsy fisikamy miteny tao amin'ny miteny tamin'ny vehivavy-tona tena hoe hoy Elia mpanao vonofo aho fa tsy ova nyteny tamiko fa tsy sorikako mikoba ao anatin'ny fiperihana resaka ohatr'izany milaza zavatra manokana mamany ady zainao mamany ady zainao misy fotoana mivavaka tao amin'ny fiangonana ny fony ambona mpianatra korotana asika korotana le tonga le pastera ny teoatra
Ny zavatra manahirana laozy izy a dia izao izy gaga fa tsy mety amin'izay izy ny singa ny zavatra mahafinaritra na zava-potoana mitondra ny fananten'Andriamanitra mampahery mamelombelo mahasoa mampandroso ny figonana karaha mampanantena tompo hoe amin'ny andro fara no andatsako ny fanahiko amin'ny frehetra ny sampofonareo hita fahitana ny ankizy lahanareo raha mifolo tanora dia misy hoavy mamirapiratra ho an'ny figonana raha matory dia misy danger ho an'ny hoavy ary zany no tokony fosantsika mpampianatra ny fanabeazana fototra ara-panahy ao amin'ny sekoly lahady io sekoly fanabeazana fototra ara-panahy ary avy eo atao amin'ny tanora zay tokony katsaka ny fifoazana katsaka ny raisany fanamasina tana mba hitohizany ivy fifoazana fa raha tsy namolavolanay reo misoko teo aloha zay fanotomany nety tsy misy ane zany toroteny amin'izao taranaka zao fa misy mitaiza tany efa fotoana efa fotoana misy nanofa misy nandetika zavatra misy namboly ato amin'ny Kristy tonga ny fotoana izy reny masy fa le afatra napetraka kosa mitotra nahoy izany ary mbola afaka mandeha ny afatra mitozy mba hitohizany lay afatra ho an'ny taranaka fandimodimo dia mila asa fampona mahery zay miaraka amin'ny fanahy masina parina no fa izany zavatra teniko zany angamba dia tsy saza loatra mpanota satria olona ampiasain'Andriamanitra nefa afaka manomboka ianao afaka manomboka ianao asio tanjona ity fanomponan'Andriamanitra ity voavonjy feno fanahy masina vavolombelo olona ampiasain'Andriamanitra mpitory amin'ny hafa mifampitahina amin'ny hafa zay fa tsy hoe voavonjy dia mitady tombontsoarana fotsiny voavonjy mitady tombontsoarana fotsiny mitady tombontso mandany fotoana amin'ny zavatra mandany fotoana amin'ny zavatra rana fotsiny renaka avy amitsy afaka renaka avy amitsy manampipaita afikolona tsy matoky ny fafikabena sy ny fanapitra tonga ny fotoana homaty anao ho aniza zay isasaranao ho aniza ary inona no fantaninao any atotra momba hiverinao fa izany baiboly teny zava-poana dia zava-poana sy misamokivitra ny zavatra rehetra hoy ny mpitory teny raha mandinika ny fialanao eto anao io fantatra fa ny zava-poana tao ny zavatra tsy fantatra koa ny anaovanao sy ny anaovan'ny zanakao an'ireo zavatra fanananao ny sasananao nefa ny akabiasa ny sasananao a dia tsisy nalefanao any amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa eto ampony avao mampitodika ianao mba hivoazanao ietereta no manak'izay tena tsara zany hoe olona ampiasain'Andriamanitra fiteny fatene fa maty mamela mama mafinaritra mamela mama ny taranaka ho an'ny fireneny dia mba mitapona politika mananao an'izao manana souvenir amin'ny artiste mamena hira hirany fahiny ho an'ny taranaka anio iny fa tsara lavitra ianao mitoloteny manorona zavatra ho amin'ny manak'izay ny sabatan'olo fanatoko Jehovah volovely fotsiny ihany azy firy mba maniry itsakana isika
Sady ingénieur moa mpaminany so tsara hoe, sady dokotera ny mpaminany tsara hoe, sady professeur ny mpaminany tsara hoe, sady colonel général ny mpaminany tsara hoe, sady artiste ny mpaminany tsara hoe, sady mpanjaitra ny mpaminany tsara hoe zany. Fa raha olona tsy ampiasaina Andriamanitra ho hitanao mihitsy ho gasiasy na rehefa mianety aoka mitena Kristy. Tena meny fomosena fanangatantsika. Atao fitahina. Afiry meny fo hitan'Andriamanitra eto voakasy izay. Raso. Apa mety mitsetranao hoe Jesosy? Ianao mamoaka tena feno ampiasainao tsy vita. Fa izao, za mampanatenanao fa ataonao dokotera dia nangana klinika, dia nangana zao, dia ny vola be ho anao. Tsy tena mivolanao an'iny ilain'Andriamanitra fa ny fiainanao feno. Fa loratenanao feno ho an'Andriamanitra. Satria Jesosy nanolotra ny ho antsika, nafoy zavatra rehetra ho antsika, inanao atao antsika ho azy, mahampy anaraka hita amin'Andriamanitra. Misy olona tenenina atakako ty vola ty izy mba ho zaraiko hoe ataoko rakidehibe voalohany dia rakitra manana. Ka ino ny apôstôly hoe atao? Ka maninona raha omena daholo e? Ozy aho teny tamina. Tsy maninona foana aza apôstôlinao. Fa ny ainao anezy sy ny fifohanan'Andriamanitra. Lehibe io ainao io. Io tombontsoa menenao io. Io mansako menenao io. Io fitahina maro menenao io. Ino no foinao azy? Ino no foinao azy? Tena meny